Faly miarabantsika rehetra mbola tafaona soma tsara eto amin'izao fandarana izao afahantsika manohy indray ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao folo androm-bavaka izao ao anatin'ny fanohizana izany tsika ny andro fahafito izany izay andiniantsika n'ilay loha-hevitra manao hoe fa ianao kosa raha mivavaka. Raha amin'ity ity isika dia hijery ny loha-hevitra fahafito izany izay afantarantsika bebe kokoa makasika ny hoe hatao ane ny sitraponao ety tany tahaka ny any an-danitra. Ahoana ny fomba anatanterantsika an'izany hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra izany. Milohana hidirantsika amin'izany rehetra izany dia andeha isika hanondrika lohantsika hivavaka foy. Vavaka isika. Jehovah tomponay tsara sy masindriny izay ny an-danitra misaotra anao izay midera sy mankalaza manome voninahitra anao noho ny fahalebiazanao sy ny fitahinana ataonao tamin'ny fiainanay. Afaka manohy indray ny fianarana ny teninao sy manatona anao bebe kokoa izay amin'izao folo androm-bavaka izao ao anatin'ny andro fahafito dia aoka tompo amela ny eloka sy amindra fo aminay ianao ahafahanay ihany koa mandray ny tianao ambara amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanaonao masina. Tononona ary asandratra amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Hatao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Efa haitsika rehetra fa tao anatin'ilay vavaka izay nampianarin'ny Jesosy nampianarin'ny Tompo izany loha-hevitra amin'ity andro fahafito ity izany hoe atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ahoana tokoa moa no ahafahantsika manatanteraka an'izany sitrapon'Andriamanitra izany tahaka ny fanatanterana ny sitrapony ihany koa an'ireo mpony lanitra izay manao ny sitrapony. Dia amin'ity isika izany no ahitan'izay. Indraindray tokoa eo amin'ny fietrehantsika ny fiainantsika dia manana drafitra isika na miteny vahiny hoe plan izany. Dia manao an'ilay plan isika ka apetrapetratsika tsara ilay plan dia rehefa avy eo atolontsika amin'Andriamanitra ilay plan hoe ty Andriamanitra ndao ianao hiaraka amiko hanatanteraka n'ity drafitrako ity na ity planko ity izany. Indraindray matetika dia izany no zava-misy. Indraindray izany lasa Andriamanitra indray no mpanompo fa itsika ny tompo izany. Lasa tompo kely isika izany satria Andriamanitra indray no terentsika hiara-hiasa hanatanteraka amintsika ny drafitsika izany. Raha ny tena marina dia isika ny tokony hiara-hiasa amin'Andriamanitra amin'ny drafitra izay apetrany. Ary izay no mahatonga an'ity loha-hevitra ity hoe hatao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ny andinin'ny fototra izay misy loha-hevitra androany dia ao amin'ny Jeremia 9:20 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ndeha jerentsika izay tenin'Andriamanitra izay Jeremia 9:20 dia zao ny ambarany hoe fa izao mahalala ny hevitra hiverako anareo o Jehova dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Izao mahalala ny hevitra hiverako anareo mba hanome fanantenana ny amin'ny farany. Anananareo fanantenana ny amin'ny farany izany. Mahafinaritra be ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa eo amin'ny fiainantsika dia tokony Andriamanitra no avelantsika ametraka ny drafitry ny fiainantsika dia isika manaiky hiasa eo ambany sitrapon'Andriamanitra anatanteraka an'ireny drafitra izay kasainy ireny. Ao amin'ny boky anankiray antsoina hoe ny Dio amin'ny Kristy ao amin'ny 1:20 dia misy an'izao fanambarana izao. Isa maraina dia manokana ny tenanao ho an'Andriamanitra mandritra io andro io. Isa maraina dia manokana ny tenanao ho an'Andriamanitra mandritra n'io tontolo andro io. Izany hoe isika tsirairay avy izany efa samy manana ny fotoana izay iarahana amin'ny ankohonana mivavaka manao ny alitara tokantrano. Fa eto dia atsoina mihitsy ny isam-batan'olona hanokana fotoana satria samy manana ny asa mandrarahany, samy manana ny adidy tsy andraikitra ny tsirairay avy dia manokana fotoana izany ionana amin'Andriamanitra. Fotoana manokana tsy arahana amin'ilay hitambarana amin'ny ankohonana izany fa manokana anao manokana dia miaraka amin'Andriamanitra izany amin'ny fotoana iny dia amin'iny no mametraka ny asa rehetra mandritra ny tontolo andro hoe Andriamanitra ny tontolo androko apetraka eo am-pelantananao. Ilay mpanavao fivavahana malaza antsoina hoe Martin Luther ny fiainany dia misy ohatra tena mahafinaritra be ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Indraindray mantsy eo amin'ny fiainantsika
rehefa betsaka misavovona ny asa mandrara azy eo atrehana mandritra ny tontolo andro dia indraindray isika rehefa mifoy isika dia tsaroana hoe ay moa za andro any am'izao amakary am'izao amakary be dia be ny programa dia indraindray le altaratokantrano raha fitinina fotsiny ireny fifandraisana amin'Andriamanitra ireny mba hafoifoiny fotoana izany. Fa ilay mpanavao fivavahana antsoina hoe Martin Luther dia zao ny ambarany hoe arakaraky ny mahabe ny asa zay atrehako mandritra ny tontolo andro izy no mahalava kokoa ny fotoana zay atokako ifandraisana amin'Andriamanitra mialoha ny etrehako an'izany rehetra izany. Zany hoe raha be dia be zany ny asa ao atrehana mandritra ny tontolo andro dia lava kokoa ny fotoana zay ifandraisana manokana amin'Andriamanitra satria tsy mora ny atrika izany. Ry havana malala, aoka isika anao tahaka izany. Be dia be ny zavatra ao atrehantsika dia mifandraisa manokana amin'Andriamanitra izany isa-maraina manokana fotoana adiny ray atsasakadiny ionana amin'Andriamanitra na méditation personnelle izany amin'ny teny vahiny. Ionana amin'Andriamanitra dia eo zany isika no mifandray amin'Andriamanitra izany, miaino ny feon'Andriamanitra isika. Ny hoe miaino ny feon'Andriamanitra izany ny vavaka dia tahaka ny firesahana amin'ny sakay zakaiky indrindra zany tiana indrindra fampiresaka amin'Andriamanitra tsika. Fa indraindray io vavaka io ny atsika ihany no alahatra tsika dia tsy manome fotoana itenenan'Andriamanitra isika. Kanefa raha mifampiresaka amin'ny namantsika isika mety malahelo ilay namana raha ohatra hoe tsika foana no miteny fa tsy avelantsika miteny ilay namana dia malahelo izy amin'izay fotoana izay. Dia indraindray isika tahaka izany ihany koa. Fa rehefa mivavaka isika dia manokana fotoana anginana ianonao ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny bitsiky ny fanahy masina izany. Isika ihany koa dia afaka mihaino feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny izany dia ny famakiantsika ny Baiboly izany. Tahaka ny fampiresaka ny vatana amin'Andriamanitra mihitsy isika rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra. Tsarovy anefa fa ny fanambarana ao amin'ny boky ny Dio amin'ny Kristy ihany koa makasika ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ilay lohahevitra makasika ny vavaka dia manao hoe ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra raha tsy aloava ny vavaka mafana dia tsy ho azo ny tia ny tenin'Andriamanitra ao ambara na dia ny andininy izay heverina fa ho mora sy tsotra indrindra aza. Zay no mahatonga ny hoe tena mila vavaka mafana mifandray amin'Andriamanitra tsika mba hanomezany ny fanahy masina hitari-dalana antsika dia azo tsika ny tena hoe ay ve zay zany ny tena sitrapon'Andriamanitra. Fa indraindray tsika ny programantsika forsentsika terentsika ho tanteraka dia isika indray rehefa avy eo mamaritra hoe sitrapon'Andriamanitra le izy nefa Andriamanitra raha tsy hitan'Andriamanitra izay dirina amin'ilay satria programantsika le izy. Atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Io vavaka izay nataon'i Jesosy io dia maneho amintsika ny fanatanterahany sitrapon'ilay ray zany tety an-tany. Tsarotsika teo amin'ny Jardin Getsemane rehefa tao anatin'ny ora mangirifiry Jesosy dia nahavoatonina izao teny izao hoe raha zao tao izy dia sory amiko ity kapoaka ity. Kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Zay zany le hoe atao ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny sitrapontsika isika zay efa fantatr'Andriamanitra ireny sitrapontsika ireny. Fatany ireny. Tsy hoe akory Andriamanitra tsy mahita na tsy mahafantatra ny momba antsika fa fatany avokoa ireny. Ny ohatra fotsiny hoe anala fanadinana isika fantatr'Andriamanitra izany. Fa Andriamanitra kosa nefa dia manome safidy malalaka atsika na isika hanao ny sitrapony na isika tsy hanao ny sitrapony. Manana safidy malalaka isika. Dia le ohatra ny teneniko teo hoe manala fanadinana ohatra efa hain'Andriamanitra zany fa mila mifampiresaka amintsika dia apetratsika hoe hanala fanadinana Andriamanitra. Raha ny sitrapoko faniriko dia aoka ataonao afaka. Zay zany zao le sitrapontsika izay. Zay ny sitrapoko zay. Fa izao apetraka eo aminao zay Andriamanitra dia aleo ny sitraponao no tanteraka. Apetratsika amin'Andriamanitra zany le faniritsika dia tsika hoe Andriamanitra reto misy drafitra maromaro reto dia avelao izay sitraponao no tanteraka amin'ireo drafitra maromaro izay apetraka ireo. Zay tsy sitraponao amin'ireo dia esory mihitsy. Indraindray manko misy zavatra tiatsika
Ary ny feony fieritreretantsika amin'ny lalan'ny betsaka ny fanahy masina rehefa milaza hoe tsy sitrak'Andriamanitra io, fa isika no manery an'ilay izy, manao an'ilay izy, terentsika ohatrany hoe sitrapon'Andriamanitra ilay izy, avelao Andriamanitra mihitsiny no hiasa eo amin'ny fiainantsika. Indray andro nisy pastora anankiray andeha hanao asa fitoriana tany amin'ny firenena anankiray antsoina hoe Cuba izy. Io pastora io zany dia tamin'ny alalana fifandraisana mpivady manokana tamin'Andriamanitra no nisehon'ny valim-bavaka tamin'ity pastora ity. Izao ny zava-nisy. Ireto mpivady ireto zany dia anao dia lavitra mandritry ny 12 ora. Adiny 12 zany andeha ireto mpivady ireto. Dia izao ny zava-nisy. Alohan'ny andehanan'izy ireo dia fanaon'izy ireo zany mametraka ny fiainany eo am-pelatanan'Andriamanitra ny tontolo andro manontolo zany. Dia izao ny fanambarana izany atao amin'ny taridalana. Araka ny mahazatra izy dia nanontany ny drafitr'Andriamanitra ho an'io andro io izahay. Hoe inon'Andriamanitra ny drafitra anao indray? Tanterahanao eo amin'ny fiainanay amin'ity tontolo andro ity. Dia nivavaka izy ireo. Mazava ho azy fa tsy nivaly teo no eo tao anatin'izay vavaka izay ilay valim-bavaka. Fa rehefa nandeha izy ireo nanatanteraka n'ilay diany hoe asehoy ao anatin'izany diana izany ny drafitra izay sitraponao. Tao anatin'izay no nisy ny antso naneno ny finday zany. Dia noraisina dia ilay pastora iray no ny antso. Dia izao no tenen'ilay pastora zany. I pastora io zany tsy maintsy andeha ho any Cuba. Zany hoe andeha fiara-manidina raha ny tena marina izany. Dia izao no nambaran'ilay pastora. Za io ozy izy andeha hanao asa fitoriana any Cuba. Zao anefa simba ny fiarako ozy izy. Ento ambavaka. Ento ambavaka. Ireto olona reto zany nandritra ny 12 ora izay dia efa miresaka tamin'Andriamanitra izany hoe ianao Andriamanitra aoka ianao hitaridalana anay. Dia misy fotoana efa ampiresahana foana ny an-dalana izany. Fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Dia rehefa ozy izy ilay pastera zany hoe mba ho eto ambavaka ozy izy. Fa tena tsy ho tratrako ny fiara-manidina fa tena simba ny fiarako. Dia ozy izy ilay mpivady zany hoe zao zany zao fotoana mety indrindra ahafahana mifandray amin'Andriamanitra. Dia teo dia nanontany ilay pastora izy ireo. Ona pastera azafady. Fa aiza marina moa misy anao. Dia ozy izy ilay pastera hoe zao nambara ilay pastera hoe aty amin'ny lalana ohatran'izao dia aty ny misy anay. Dia ozy izy ilay ramatoa zany sady nioraka be izy. Hoay, aty amin'ny lalanay mihitsy zany. Efa akaiko tonga eo amin'izany mihitsy izahay, any amin'ny antsasadalana izany. Ary isaoran'Andriamanitra satria tonga teo amin'isy ilay pastora izy ireo. Niraisin'izy ireo pastora naterina ka any amin'ny fiaramanidina ary rehefa avy eo dia lasa nandeha nisidina nakany Cuba pastera. Noho ny fifandraisana manokana tamin'Andriamanitra nataon'ireto mpivady dia nasehon'Andriamanitra ny voninahiny, fanatanterahany ny sitrapony. Ary izay no mahatonga ny hoe ilaina ny fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra zany ahafantarantsika ny sitrapony. Indraindray isika manana programa eo amin'ny fiainantsika mandritra ny tontolo andro. Hoe amin'izao ora tsy maintsy tonga ary ananina efa petrapetratsika tsara ilay izy. Dia indraindray terentsika fotsiny zany ho tanteraka iny zany hoe amin'izao ora tsy maintsy tonga ary ananina. Fa rehefa mipetraka isika amin'ny fiandohan'ny tontolo andro zany amin'ny maraina vavaka amin'Andriamanitra dia asehon'Andriamanitra daholo ny fanatanterahana an'izay programa izay. Indray andro rehefa nianatra tany Sambaina dia tsy maintsy hiakatra ao aty Antananarivo niandry fiara teo amin'ny vavahadin'ny université adventiste teo. Vao maraina amin'ny 4 vita fetim-pirenena tamin'izay fotoana izay. Niandry fiara teo zany tamin'izay fotoana izay. Niandry teo tamin'ny 4. Tonga ny amin'ny 7 maraina. Tsy mbola nahazo fiara. Dia eo zany hoe Andriamanitra efa napetraka aminao ny tontolo androko, maninona tsy mety mahazo fiara. Dia niandry teo zany, niandry teo. Dia zao ny zava-nisy zany. Talohan'ilay tamin'ny 7 taloha kelin'io zany minitra vitsy talohan'io dia nisy fiara zany avy any ny sakanana dia nijanona. Dia faly zany hoe tena lasa ihany. Dia rehefa nandeha nanenjika ilay fiara dia lasa ilay fiara. Tonga dia lasa ilay fiara zany.
io fiara io nalalaka tsara mihitsy ny afaka tafiditra tsara ao anatin'le fiara zany mbola malalaka azy fa lasa le fiara de nala elo de reo aveo tonga ny tafito de nivavaka izany vavaka hoe Andriamanitro avy alao ny sitraponao no tanteraka amin'ity tontolo androny ity fa rehefa tsy lasa zany a de zay zany ny sitraponao na de nanetrehitra reo am'izao a tonga ny Antananarivo de rehefa avy nivavaka de tsy nanakana tômôbilina fa nisy tômôbilina nijanona de niditra tao anatin'le fiara de rehefa niditra tao anatin'le fiara pray fanantenana ihany moa zany nitao anatin'le fiara zany ny tompon'io fiara io de nifampiresaka teo hoe ianao nga membre de hoe membre de za ihany koa izy le tompon'ilay fiara zany rehefa nandeha lavitavitra tsy lasa lavitra fa tonga teo asambaina de nahita olona mitangorona maromaro ay nisy tômôbilina tratralozam-pifamoivoizana zay naratra be avokoa ny tao anatin'ilay izy lay tômôbilina nijanona niazakazako saika andehanana no indro fa nianjera any amin'ny antsana izany any amin'ny sisiny any amin'ny tanimbary de maro be no naratra tao de izy hoe misaotranao Andriamanitra fa kay zay zany no antony na tonga niny fiara iny hoe na nalalaka aza de tsy navelanao hiditra tao amin'ilay izy avy alao ny sitrapon'Andriamanitra no tanteraka eo amin'ny fiainantsika ary lay vavaka nataon'i Jesosy hoe aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny sitrapoko tamin'iny fotoana iny raha tsaroantsika raha nabavy malala raha lahy malala isany raha tsaroantsika de ny dinitry ny tavany de nipatrapatraka tonga toy ny rà ary anomeny rany ny ainy amonjenantsika natongavan'i Jesosy teto amin'izao fiainana izao mila mandray ny anjara rà famonjena fanadiovana sy fitondranantsika eo amin'ny fifandraisana mahavonjy aminy isika mila mandray izany isika teo amin'ny zaridaina Getsemane de efa nisy an'izany rà zay nalatsany izany dinitry ny tavany patrapatraka tonga tahaka ny rà mila manana izany isika raha tsy manana izany isika de tsy iainantsika mihitsy tsy ho tonga eo amin'ny fiainantsika mihitsy le hoe kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao amin'ny teny ity zany ny antso de izao hoe aoka isika hangataka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitro ampianaro hanaraka ny drafitrao ny drafitrao no tanterahana ny sitraponao no tanterahana fa tsy ny sitrapoko de amin'izay fotoana izay ahita fifaliantsika eo ampetrena ny tontolo andro ary ho tanteraka lay loha hevitra hoe atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra esory daholo zany zay rehetra hevitra efa mibahana ao an-tsaintsika amin'ny fanatanterahana ny programa anasantsika fa avy alao Andriamanitra hoe Andriamanitro ianao no aoka an'olotsaina n'olo-kevitra na ny fotoana na ny ora na ny entina miatrika izany na ny enti manana izany fitaovana de avy alao ianao mihitsy no hiasa de amin'izay fotoana izay miara-miasa amin'Andriamanitra isika fa raha ny sitrapontsika no terentsika hoe anaraka an'izay Andriamanitra de lasa Andriamanitra indray no mpanompo fa itsika ny tompo Andriamanitra ny omba sy hitantsika tsirairay avy arengany ho lehilahy sy vehivavy ilefitra eo ambany sitrapon'Andriamanitra isika de ary teny hoe atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra Andriamanitra omba sy hitantsika tsirairay avy ndao hoe tsika mbavaka izay loha hevitra izay atonga atsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny sitrapontsika no tanteraka ndao hivavaka isika tomponay tsara sy masindrindry ny an-danitra misaotranao indray izahay satria mbola afaka nanohy ny fandalinana ny teninao ny folo androm-bavaka tamin'ny loha hevitra fahafito tamin'ny teny ity de ny hoe atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra aoka tompo ny faniriana lalina ao anatinay izay anao ny sitraponao apio izahay mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanay tokoa izany ka na inona drafitrasa sy programa rehetra zay kasainay atao de aoka ny sitraponao no tanteraka fa tsy ny sitraponay anaiky eo ambany sitraponao izay amin'ny fanatanterahana re programa maro isan-karazany reny apetraka eo am-pelantananao indray ary ny fiainanay sisa rehetra mba ho fiainana anao ny sitraponao fa tsy ny sitraponay tononona asandratra amin'ny alalan'i Jesosy lay tianay lay naneho ohatra tamin'ny fanatanterahana ny sitraponao Andriamanitra ray teto an-tany izany vavaka izany
amen.